ranomaso fivalosana rety mibaboka aminao satria itsy ny toetra mihoankaninao ka todirindra fonao ka manomboka aleoaletanao famanao afotilaozako avoko zao tontolo rehetra izao iditra sy ny rendrarendrafa ampiaizay ampizay Jesosy no tiako indray ampizay Jesosy no tiako indray. Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy eran-tany aho anio alakamisy fahasivy ny volana janoary 2025 ry hava-malao amin'ny tompo entsika ny hira teo manambara ny amin'ny fiantsoana zany antsika hibebaka tonga de mitena fiantsoana antsika hibebaka satria tsika dia mpanota tokoa tena fotorotoro sy mangorakoraka marina ve no natonanao an Jesosy rehefa mivavaka ianao sa fahazarana fotsiny ihany. Mila isika tena miverina amin'i Jesosy satria tsika dia zaza-piodina araka ny hira voalohany izay nonontsika teo. Ny tompo miantso antsika tsiraray avy hiverina aminy. Miantso antsika ny tompo mba hibebaka isika, mba ho tafiditra ny lanitra isika. Ry havana hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra satria hisaotra azy fa mbola nomeny fotoana isika ahafahantsika mivavaka toy izao. Mbola ny famindram-pony no ahafahantsika mivavaka. Misy nefa tsy afaka mivavaka intsony na dia te hiezaka ary. Ka mangataka anao aho hiara-hivavaka amiko hisaotra an'Andriamanitra ilay ray lehibe indrindra nanomezany tombonandro antsika ahavelomantsika. Mbola ahafahantsika miaina toy izao. Mbola ahafahantsika miantso ny anarany. Mbola ahafahantsika miresaka aminy satria izy no Andriamanitra. Ka aoka sandratrao ny hivavaka anao, hisaoranao an'Andriamanitra ny amin'ny tombonandro izay nomeny antsika. Hivavaka isika tompoko. Jesosy malala misaotra anao, midera mankalazanao Jesosy satria noho ny famindram-ponao dia mbola afaka izay Jesosy io. Miantso ny anaranao amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy malala maro Jesosy ny tsy afaka intsony miantso ny anaranao. Maro tompony marary mafy. Maro koa Jesosy nefa tsy afaka miteny intsony. Maro koa Jesosy nefa mambavahoana ny fahafatesana. Maro koa nefa maty tompo ka averiny amin'ny elo. Jesosy malala indreto izay tompo malala mbola afaka miantso ny anaranao. Mbola afaka mitokana toy izao Jesosy malala amin'ny alalan'izao telefônina izao, alalan'izao YouTube izao Jesosy mba ahafahanay tompo miantso anao. Naiza Jesosy misy anay zanakao tsiraray avy Jesosy io. Ka oka ianao tompo anatrika anay. Oka ny anjelinao Jesosy anatrika anay Jesosy malala mangataka ny fitarianao izao fotoana izao. Mangataka anao fanahy masina oka ianao andray ny kontrola ny tenako sy ny olonao tsiraray avy izay mivavaka eto Jesosy malala oka ianao fanahy masina no hiasa aminay tsiraray avy. Oka ianao no hiteny. Oka ianao no ampibebaka anay. Oka ianao no ampahery anay. Oka ianao no ampanova anay indray mba ho mendrika anatrehanao Jesosy. Satria zinona moa izay tompo nefa mbola no tiavinao. Mbola no tiavinao Jesosy io. Zanak'olombelona dia tena ratsy Jesosy io. Impiry izay anao nivadika taminao, niodina taminao Jesosy io. Nefa ianao mbola namindra fo taminay ihany. Ka mbola ahafahanay miaina, ahafahanay tompo manana telefônina, ahafahanay tompo manana ordi izay manana ordi Jesosy io. Ary manana telefônina tompo ahafahanay tompo mivavaka. Tompo malala mangataka ny famindramponao, mangataka ny fanatrehanao, mangataka anao Jesosy malala aza mijery ny tsy famarinanay tompo malala fa mangataka Jesosy io. Atreo zao fotoana izao, atreo zay tsiraray avy Jesosy io amin'ny toerana misy anay tsiraray avy
an-tany tompo malalao. Oka ianao Jesosy andinika anay tsiraray avy, ka oka ianao tompo hanavao anay, hanamboatra anay Jesosy io, ka zay tsy sitraka ao rehetra tompo oka ianao hanala izany Jesosy amin'ny tenanay, amin'ny fananay, amin'ny mombanay tompo malalao, fatario amin'ny lalàna marina izay Jesosy malalao mba homendrika anatrehanao, satria nono Andriamanitra lehibe indrindra, nono Andriamanitra tsara indrindra, ary tsy misy toanao ray malalao, tsy misy toanao. Ianao rery ihany ilay masina, ianao rery ihany ilay azo topoina, ianao rery ihany no Andriamanitra mahery, tsisy afa-tsy ianao Jesosy io, ka manaja anao, manome voninahitra anao tompo malalao, miondrika eo anatrehan'ny seza fiandriananao zay Jesosy malalao, miantso anao, midera mankalaza anao Jesosy io amin'izao andro alina mangina zao, ka ny voninahitra dia ho anao. Aoka ianao fanahy masina nazava ny teny, mba ahafanay mibebaka rehefa avy eo ny amin'ny teny izay nomenao anay anio. Eny omenao teny izay mba ahafanay mibebaka, satria rehefa mbola velona izay dia mbola afaka mibebaka, mbola famindram-po Jesosy io nomenao anay tsiraray avy Jesosy malalao. Eny tompo, ka misaotra anao maro Jesosy ny any amin'ny elo efa tsy afaka mibebaka intsony tompo malalao, mangataka na dia ray segondra na tompo izy ireo mba hivoaka ety ambonin'ny tany Jesosy io, mba hibebahany, nefa tsisy tompo ny fotoana, ka indreto Jesosy malalao, sarobidy tokoa ny ora Jesosy ianananay, sarobidy Jesosy io, ka miantso anay ianao mba tsy handanindany fotoana foana Jesosy malalao amin'ity tany fandalovana ity, fa tena hitady ianao tokoa Jesosy io amin'ny fo sy ny fanahy Jesosy malalao, torotoro eo anatrehanao, ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany Jesosy io, ilay solofony Davida lidera dia ho anao rery ihany, ka misaotra tompo. Aleluia, 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 amen. Amen. Rehefa malalao amin'ny tompo, ny teny zany zay nomeny fanahy masina antsika anio hibebahantsika rehefa avy eo dia raiso ny baibolinao ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo. Isaia toko fahaenina amby enimpolo zany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra ihany zany no raisintsika. Dia io zany no vakiantsika, rehefa avy eo zany azavain'ny fanahy masina zany dia mibebaka antsika rehefa avy eo zany ao aorianan'izay. Vakiantsika ny teny tompo ao bokin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao hoe: ny tena mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy. Amen. Ny titra dia efa manambara sahady zavatra lehibe. Zareo ny tena mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy. Aoka ianao hiaino tsara ny ten'Andriamanitra raha tsisy baiboly amin'ny tananao, fa tsara antsika mana baiboly satria io no sabatra ahafahantsika miady amin'ny fahavalo. Ilaintsika mihitsy ny ten'Andriamanitra. Raha tsisy ten'Andriamanitra tsika dia tena ho very tanteraka. Ary tsy mahafantatra ny inona satria raha tsy mahay ten'Andriamanitra tsika dia voafitaky ny fahavalo. Ka aoka itsika anana ten'Andriamanitra. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Isaia toko fahaenina amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izao no lazain'ny tompo: ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no ataonareo ho ay, ary toerana manao ahoana no ho fitsaharako. Fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako, dia ary izao rehetra izao, hoy ny tompo. Nefa izao no olona ho tsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy, sady mangovotra noho ny teniko. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozon'alika, izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry dia ohatra ny manatitra rankisoa, izay mandoro ditin-kazo manitra ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra ny misaotra ny sampy. Eny, ny fidiny alehany ireny, sady ny faly tamin'ny fahavetavetany. Dia tahaka izany koa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho ao aminy. Ny fahatahorany ho ao aminy. Satria niantso aho nefa tsy nisy namaly, niteny aho nefa tsy niaino izy.
fa nanao izay raha tsy teo imasoko ary izay tsy sitrako no nofidiny. Amena. Ry havana tsara be ny ten'Andriamanitra. Eto zany ten'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra hoentiny Isaia mpaminazany ho an'ireo zanak'Israely. Eto ny ten'Andriamanitra dia ho antsika koa, ho antsika tsirairay avokoa zany ny ten'Andriamanitra izay tonga. Ny ten'Andriamanitra izay tonga zany dia tonga de tsapantsika hoe hoay ho anao. Izahako izay mizara aloha no anarin'ny tompo any koa de ianao koa. Aoka zany isika raha ohatra misy olona hoe mitondra fivavahana zany ato anatin'ny YouTube rehefa manaraka eto ianareo zany na oviana na oviana, ka raha hoe olona mpitondra fivavahana ianao na mpitarikolona ianao de aza mieritreritra mihitsy ho an'le olona zay hoentinao ihany na ho an'izay olona tarihinao ihany, fa ny tenin'Andriamanitra zany zay tonga dia alay mitory aloha, alay miteny ten'Andriamanitra aloha, izay vao an'ny olona izay miaino zany. Izay zany tonga de tokony hoe tsapantsika ho antsika izay manambara ny ten'Andriamanitra aloha no anarin'ny tompo, izay vao ny olona miaino. Zany hoe samy mahazo fananarana. Tsisy mihitsy zany no afaka hiteny hoe zahako mpampianatra ten'Andriamanitra be ako de za tsy mila ten'Andriamanitra fa ho an'ny olona zany. Tsy atompoko, tsy atompoko. Isika tsirairay avy de mila mibebaka ny ten'Andriamanitra. Na pastery ianao, na inona na inona plasinao de tsy maintsy mibebaka ny ten'Andriamanitra isika, fa tsy ho an'ny olona ihany, tsy ho an'ny olona ihany fa ho antsika tsirairay avy. Amen. Ny ten'Andriamanitra eto dia manambara tsara ny amin'ny tokony zany tsy itovizantsika zany amin'ny olona tsy mpivavaka. Raha mitentsika hoe mpivavaka dia tokony zany tsika tsy mitovy amin'olona tsy mpivavaka. Inona moa dika le hoe mivavaka? Le mivavaka de tena hoe zavatra lehibe mihitsy atao hoe mivavaka. Ny mivavaka de ny miresaka amin'ny ray, miresaka amin'Andriamanitra ray. Dia ny atao hoe mivavaka zany dia olona mifanerasera amin'Andriamanitra. Mifanerasera amin'Andriamanitra zany, miresaka amin'Andriamanitra tsika rehefa mivavaka zany. Ohatra antsika zao nareo tsy mahita, za koa tsy mahita anareo, nefany mare ay anareo. Dia aoko tsapantsika fa amin'Andriamanitra de ohatr'izay koa tsika. Mamaly zany an'Andriamanitra tsika rehefa miteny Andriamanitra. Le feo zany tsy maintsy miteny kosa tsika rehefa afaka isika. Entsika Andriamanitra miteny amintsika lalàny teniny. Ary koa moa izay manana fahamezam-pahasoavana de mahita ny tompo ary miteny ihany koa ny tompo, ary koa zany eo koa ny fahitana sy ny nofy. Zany dia itenen'Andriamanitra amintsika avokoa izany. Ry havana tsara ny tompo. Eto dia ny ten'Andriamanitra tonga amintsika an'io ho antsika tsirairay avy. Mila zany itsika zany tena hoe miresaka amin'Andriamanitra. Zay le hoe mpivavaka. Mpivavaka de tena hoe tokony miaina mihitsy amin'ny faneraserana amin'Andriamanitra ray. Zay le izy. Tsy maintsy isika tena mifanerasera amin'Andriamanitra ray. Ary matoa tsika miteny hoe mpivavaka de mitondra zany isika ny amin'ny fahalebezan'Andriamanitra ao amintsika. De tokony ho hita soritra amintsika na amin'ny fiainantsika, na fombantsika, na amin'ny fitafy, na inona io, na fomba fiteny io, tokony ho hita hoe tena mpivavaka marina, mpivavaka marina. Fa tsy mpivavaka zany mpiatsara velantsina an'Andriamanitra. Fa tokony zany tena hoe mpivavaka mendrika ho an'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Manao ahoana itondrantsika le anarana hoe mpivavaka? Eto ten'Andriamanitra dia anambara amintsika ny amin'ny tena hoe mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy. Misy tsy izy zany. Araka ny ten'Andriamanitra hoe tompo mihitsy no niteny le teny hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitanareo zany? Jesosy mihitsy no teny an'izay teny izay. Hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko. Zay. Zany hoe manao sitrapony ray, sitrapon'Andriamanitra zany zay zany tsika vao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra de tsy sitrapontsika olombelona mihitsy tompoko. Indraindray tsika de manafangaro an'io. Tsy sitrapontsika olombelona mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra de hafa, ny antsika hafa. Ny antsika bazin'ny sitrapontsika de nofo daholo, mandeha araka ny nofo daholo mihitsy ny sitrapontsika anaty fisainantsika ao. De mieritreritra hoe za tokony hanao an'izao, za tokony hahazo an'izao, za tokony zao. Zay le sitrapontsika olombelona.
nefa zay tsy maintsy miala am'izay isika raha te hanaraka an'Andriamanitra tena ho mpivavaka eo anatrin'Andriamanitra de mila antsika miala tanteraka amin'ny sitrapontsika olombelona. Miala tanteraka ny amin'ny fombantsika olombelona zany hoe efa mandeha araky ny fanahy zay tsika vao tena ho tafiditra any an-danitra. Fa raha mbola manaraka ny baiko ny tenantsika isika de tsy ho tafiditra lanitra mihitsy zany isika. Hoy ny ten'Andriamanitra ny diny voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia midina aho araka zay tiany fanahy masina hijanonana. Izao no lazain'ny Tompo, ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no ataonareo ho ahy, ary toerana manao ahoana no ho fitsaharako. Amen. Eto zany ny Tompo de mametraka fantanina amintsika an'io. Mametraka fantanina amintsika an'io na iza ianao. Za koa anatin'izay. Miteny amintsika zany ny Tompo an'io fa ny lanitra no seza fiandrianany. Ny lanitra zany no seza fiandrianany ary ny tany no fitoeran-tongony. Alaivo sary an-tsaina mihitsy zavatra zay. Any an-danitra izy no mipetraka. Raha mipetraka ianao zao de ho hitanao tsara ny paozinao dia alaivo sary an-tsaina hoe ny Tompo Andriamanitra zany de mipetraka izy any an-danitra dia ity tany ity zany no fitoeran-tongony. Ahatra zany ny alehiben'Andriamanitra, lehibe tena lehibe Andriamanitra, tena lehibe tsy takatritsika heverin'Andriamanitra. Ity tany ity no fitoeran-tongotra an'Andriamanitra. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe trano manao ahoana no ataonareo ho ahy, ary toerana manao ahoana no ho fitsaharako. Amen. Eto zany de mampiandry zavatra anankiray fanahy masina eto. Mazava tsara zany fa tsy trano. Raha trano no ataontsika ao an'Andriamanitra de tsy omby an'Andriamanitra le trano. Aleloia. Tsara Jesosy, saotranao fanahy masina. Raha anamboatra trano isika, na fiangonana mihezinezina be, na trano goavana be io, na palais be io dia tsy antonona an'Andriamanitra zany. Fa eto ny ten'Andriamanitra de manambara mihitsy hoe ny lanitra no seza fiandrianany. Izy Tompo mihitsy no miteny an'izany. Ary ny tany no fitoeran-tongony. Dia manontany antsika izy hoe trano manao ahoana no ataonareo ho ahy. Isika no tiany Tompo ambara eto. Ny tenantsika tsiraray avy. Ny tenantsika tsiraray avy. Ary hoy koa teny hoe ary toerana manao ahoana no ho fitsaharako. Hitsahatra anatintsika ve ny Tompo sa tsia? Mendrika ve isika hitsara ny Tompo sa tsia? Sao de tsy tamana anatin'ny fontsika Jesosy. Sao de tsy tamana anatintsika ao Jesosy. Fa maloto ny fiainantsika. Mila antsika ny Tompo mba tena ho trano ahafahany mitoetra zany isika. Zay le miten'Andriamanitra hoe tempolon'ny fanahy masina isika, tempolon'Andriamanitra isika. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto. Tempolon'Andriamanitra le isika tsiraray avy. Ka izany hoe tempolon'Andriamanitra zany tsika zany no hoe tranon'Andriamanitra. Ka manao ahoana le tranon'Andriamanitra? Mendrika ve sa tsy mendrika? Sao de manala baraka an'Andriamanitra isika. Satria raha ohatra isika manala baraka an'Andriamanitra dia tsisy an'Andriamanitra zany anatintsika zany. Satria Andriamanitra, ten'Andriamanitra be fitiavana ary tena hoe afo mandevona. Ho hitantsika ny ten'Andriamanitra fa izy ten'Andriamanitra mihitsy hoe manambara marina ny tiany ambara ary tsy azontsika vazivaziana zany Andriamanitra. Andiny faharoa, fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako, dia ary izao rehetra izao, hoy ny Tompo. Nefa izao no olona ho tsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy, sady mangovotra no ny teniko. Amen. Zany no tenen'ny Tompo. Eo zany de manambara zany ny Tompo eo fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanany zany. Zavatra rehetra zany nataony tanany. Eo de fa anankiray koa manambara koa fa tsy mila trano amboarin'ny tanantsika olombelona izany. Satria izy no nahary izao rehetra izao. Nahary izao rehetra izao. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe dia ary izao rehetra izao hoy ny Tompo. Hitanareo zany. Nahariany izao rehetra izao. Izy zany no nanao izao rehetra izao dia ary izao rehetra izao hoy azafady hoy izy hoe fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako. Nataony tana zany izao rehetra izao. Nataony tanan'Andriamanitra izao rehetra izao zany ary izao dia izao rehetra izao hoy ny Tompo. Amen. Tena hoe
Averin'indroa ilay rehetra, averin'indroa zany hoe ny rehetrarehetra mihitsy zany nataony tanany, ny rehetrarehetra hoy aho, averiko indray mpandeha naran'i Jesosy, fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako, zavatra rehetra izao natao hoe naverina aloha hoe izao rehetra izao dia averina eto ambany hoe dia ary izao rehetra izao hoy ny tompo. Tsy niteny mihitsy izy hoe dia ary izao, fa mbola naverina hoe izao rehetra izao. Ary zany zay rehetra natao tanan'Andriamanitra zany zao rehetra izao. Nefa izao no olona ho tsinjovy. Eo zany ampahafantarantsika hoe olona manao ahoana zany no akasitran'Andriamanitra zany ho tsinjovin'Andriamanitra. Olona manao ahoana zany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay mahantra zany dia tsinjovin'Andriamanitra. Ka isika tsy tsaratsara mahantra. Ka isika tsy ho ratsy fanahy mahantra. Ka isika tsy hanilikilika ny mahantra tompoko. Fa ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe nefa izao no olona ho tsinjoviko izay mahantra. Sy torotoro fanahy. Miampy zany hoe sy torotoro fanahy. Raha misy olona zany torotoro fanahy manantona an'Andriamanitra dia tsinjovin'Andriamanitra zany ny olona izay torotoro fanahy manantona azy. Dia ho koa ny ten'Andriamanitra hoe sady mangofotra noho ny teniko. Amen. Zay ilay zava-dehibe. Mila antsika tena matahotra mihitsy, mangofotra mihitsy noho ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia masina. Ny baikony dia masina. Mila zany antsika tena hoe matahotra, mangofotra natria ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra tokony mankatoy isika. Raha matsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra isika, araka ny voambara teo hoe ny lanitra seza fiandrianany ary ny tany fitoeran-tongony dia tokony tena hoe mangofotra isika noho ny tenin'Andriamanitra. Tena mampangofotra tokoa ny feon'Andriamanitra. Efa nataoko amin'ny témoignage anaty video ato afaka tadiavinao, efa bebe mantsy ny témoignage zay ka afaka tadiavinao any ambanimbany efa lasa efa elaelany momba ny amin'ny tompo, izy ilay tonga tato an-trano tamin'ny zataprian'ny accident dia izy ilay niteny. Tena feo mafy, tena mampangofotra ny feo an'ny tompo. Satria tena hoe lehibe indrindra Andriamanitra nahary zao rehetra izao. Araka ny teny ambara eto hoe fa izao zavatra rehetra izao no nataony tanako. Izy no nahary zao rehetra izao. Tsisy antsika zany ety ambony tany, tsisy antsika zany ety ambony tany. 9, izay mamono omby dia ohatrany mamono olona. Amen. Eo zany ilay amin'ilay hoe tsy mpivavaka zany. Eo zany le tena hoe tsy mpivavaka. Mietratra hoe mivavaka nefa ny tsy mpivavaka ny ten'Andriamanitra. Io tsara ny ten'Andriamanitra eto. Izay mamono omby dia ohatrany mamono olona. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozin'alika. Izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry dia ohatrany manatitra rankisoa. Izay mandoro ditin-kazo manitra ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatrany misaotra ny sampy. Hitanareo zany, mafy be zany te zany. Dia hoy ny teny tompo hoe eny ny fidiny alehany ireny sady ny faly tamin'ny fahavetavetany. Amen. Eto zany dia fanompoan-tsampy maharikoriko zany no voambara eto. Ny olona mieritratra hoe mivavaka, miantso hoe zanahary, miantso hoe Andriamanitra nefa ny manao an'ireo zavatra ireo, fanompoan-tsampy io tompoko. Dia fahavetavetany ohatra n'Andriamanitra. Tsy manatitra fanatitra ao an'Andriamanitra mihitsy ianao raha manao an'ireo zavatra ireo. Hoy ny ten'Andriamanitra izay mamono omby dia ohatrany mamono olona. Mamono olona hoy ny tompo. Zava-doza izany. Mila mibebaka isika. Raha mbola manompo sampy ianao ato dia mila mibebaka ianao. Fa tena ratsy ao anatin'Andriamanitra izany. Mazava tsara ny teny hoe izay mamono omby dia ohatrany mamono olona. Zava-doza be zany. Izay mamono ondry atao fanatitra, tanareo zany, dia ohatrany mamolaka ny vozin'alika. Amen. Izany hoe mamono ondry atao fanatitra dia ohatran'izany hoe mamolaka ny vozin'alika.
tena oariny mihitsy zany le ondry amin'ny alika izany. Ary le alika zany tsy mivonoa zany fa tena hoe naolana zany ny tendan'ilay ny vozon'ilay alika zany. Ry havana mila antsika matahotra mafy an'Andriamanitra satria ny teny dia tena mafy. Dia hoy ihany ten'Andriamanitra hoe izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry. Eo zany na dia fanatitra avy amin'ny zavamaniry tsika mieritreritra indraindray hoe hay anao vokatra anatitra fanatitra saotra izany. Dia jereo tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry dia ohatra ny manatitra rakisoa. Ry havana, ny kisoa dia biby maloto eo anatrehan'Andriamanitra. Tenen'ny tompony zany mihitsy mantsy izay ny kisoa zany tsy azo hohanina ny henan-kisoa. Aminay moa zany amin'izay amin'ny ho avy Jesosy nampahafantarin'ny tompo satria ny tompo tena miteny mihitsy ny tompo. Mampahafantatra mihitsy any Jesosy dia manaraka ny teniny izay mba tsy ho bedy, manaraka ny teniny izay. Dia eto ny ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe izay manolotra fanatitra avy amin'ny zavamaniry dia ohatra ny manatitra rankisoa. Jereo tsara, eto hoe zavamaniry. Nefa zavamaniry nefa tsy misy rà. Dia raha misy manolotra fanatitra zany avy amin'ny zavamaniry dia ohatra ny manatitra ranakisoa. Raha maloto mihitsy zany. Raha tsy azahoana famelan-keloka zany. Raha Jesosy irery ihany azahoantsika famelan-keloka tsy afaka manadio antsika fahotantsika rehetra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mandory ditin-kazo manitra ho fanapahatsiarovana dia ohatra ny misaotra ny sampy. Amen, hitanareo zany. Na dia ditin-kazo manitra ara io mandoro an'io atao hoe fanapahatsiarovana dia ohatra ny misaotra ny sampy. Hoy tenin'Andriamanitra, ohatra ny misaotra ny sampy. Ry havana, tsy ny fanatitra momba ny zavamaniry na hoe omby vonoina na hoe ondry vonoina no sitrak'Andriamanitra amintsika, fa ny tenantsika no fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Dia manome ho an'ny mahanitra, manome ho an'ny mahanitra. Izay no tiany fanahy masina ambara amintsika an'io. Mibebay ianao raha ohatra zavatra hafa foana nataonao. Andriamanitra tsy mijery ny hoe fanamboaramboarantsika zavatra anatin'ny fiangonana na anatina trano, fa ny ilain'ny tompo dia ny fontsika. Tsy ny zavatra ataontsika akory no azahoantsika ny lanitra, fa ny fontsika sy ny fahadiovantsika an'Andriamanitra. Tsy akory anao antiako dia tsy hakatoa an'i Jesosy, tsy hakatoa ny didiny. Tsy maintsy mitambatra ireo. Tsy maintsy mankatoa ny didin'Andriamanitra isika. Tsy maintsy mangovitra noho ny teniny isika. Tsy maintsy manaja azy isika. Dia manao ireo soa rehetra ireo. Manome ho an'ny mahanitra, karakara mahanitra. Dia mila ihany koa ny fontsika torotoro mihitsy zany ny fanahintsika tena manatona Andriamanitra. Dia tena mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Dia tsika voatafiditra lanitra. Tsika voatafiditra lanitra. Mankatoa an'Andriamanitra. Mankatoa an'Andriamanitra. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny 7 amin'ny valiny mahazo an'ireo olona rehetra ireo fa teneniny hoe eny nifidy ny alehany ireny sady nifaly tamin'ny fahavetavetany. Amen. Hitanareo zany tena fahavetavetana mihitsy anatrehan'ny tompony sampy. Fahavetavetana anatrehan'ny tompony sampy. Mila mibebaka ianao rehetra ka manompo sampy. Mila mibebaka. 4 farany. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy. Hitanareo zany tena hampahorian'Andriamanitra mihitsy zany ny olona manao izany. Efa manomboka ny tompoko zavatra miseho eran-tany. Asa na mahita na tsy mahita. Efa manomboka miseho avokoa zava-doza araka ny tenin'ny fanahy masina tamin'ny début de l'année teo. Fantatsika tsara. Tamin'ny faraparan-taona dia efa nisy tenin'ny fanahy masina tonga. Dia tamin'ity voalohan-dohan'ny taona ity koa. Dia efa manomboka betsaka zavatra miseho eran-tany. Ry havana, mbola vao mendo fotsiny zao ny volana. Mbola vao mendo zao ny volana janoary. Zava-doza mila antsika tena matahotra mafy ny tompo, mangovitra amin'ny teniny. Dia hoy ny teniny 5 hoe dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fatahorany ho ao aminy. Hitanareo zany? Ny fatahorany ihany. Izy ihany no atahotra ny tena zany.
Zany hoe atahotra irery aloha ny avy amin'ny fahadalana zany tsika zanak'olombelona rehefa manaonao foana. Atahotra irery ny tenantsika any isika rehefa manaonao foana. Satria ny fahavalo no manjaka fa ny tompo efa tsy eo intsony. Raha vao miala amintsika ny tompo dia vitatreo tonga dia miditra amin'ny fahavalo. Tadidio tsara niseho tamin'ny Saoly. I Saoly mpanjaka izany. Jerevy tsara zavatra niseho. Nasian'Andriamanitra fanahy matahotra tao anatiny. Fanahy nampatahotra anazy ry havana, fanahy ratsy izany satria niala amin'ny fanan'Andriamanitra. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe mitovitovy amin'izay mihitsy satria hoe sy andatsahako ny fatahorany ho ao aminy. Zava-doza izany. Miala tompoko amin'ny ratsy, hibebaka antsika rehefa avy eo, tiantsika Jesosy, tiantsika ny tompo. Mbola mamindra fo amintsika Jesosy, mbola miantso antsika izy hibebaka. Aoka tsika tena hoe tsy handray maivana ny amin'ny fitiavan'ny tompo antsika. Aoka tsika hiomana sady hibebaka rehefa avy eo. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe, toizako ihany ny ten'Andriamanitra, satria niantso aho nefa tsy nisy namaly. Niteny aho nefa tsy niaino izy. Fa nanao izay ratsy teo imasoko ary izay tsy sitrako no nofidiny. Amen. Hitanareo izany. Niantso zany ny tompo mba hiverenantsika aminy, verenanao aminy. Nefa noho ny ten'Andriamanitra tsy namaly. Tsy namaly isika. Tena mbola tsy namaly ny tompo ve isika. Mila isika miverina amin'ny Jesosy. Fa mbola anatin'ny faharatsiana ihany va. Mila tsika miala amin'ny faharatsiana rehetra. Dia hoy indray ten'Andriamanitra, hoy zany tompo hoe niteny aho nefa tsy niaino izy. Sao dia tsy niain'Andriamanitra ianao. Sao dia tsy niain'Andriamanitra ianao. Fa manompo sampy, mandeha amin'ny faharatsiana dia ny tianao atao ihany ny atao. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa nanao izay ratsy teo imasoko ary izay tsy sitrako no nofidiny. Amen. Hitanareo izany. Nanao izay ratsy teo imason'Andriamanitra. Nanao izay ratsy teo imason'Andriamanitra. Ary izay tsy sitrak'Andriamanitra no nofidintsika zanak'olombelona. Efa niala ve ianao tamin'ny faharatsiana, tamin'ny fiainanao? Efa mankatoa an'Andriamanitra ve ianao sa tsia? Tonga ny fotoana ankehitriny mbola mamindra fo Jesosy. Mbola miantso antsika ny tompo mba hiovantsika, mba nantonantsika azy, verenantsika aminy. Andohalika isika dia hibebaka. Manambara ny tompo tamin'ny teny no antsika anio, ny amin'ny tena mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy. Aoka isika tena ho tempolin'Andriamanitra. Aoka ho tempolin'Andriamanitra tokoa isika. Ary ho masina ary angovitra anatrehan'i Jesosy. Aoka isika hiala amin'ny fanompo-tsampy. Ny sampy voalohany dia ny tenantsika ihany. Izay tiantsika ihany. Izay no sampy voalohany mila resentsika, mila hibebahantsika. Ny tenantsika io, indraindray mandeha alohan'i Jesosy io. Indraindray mandeha alohan'i Jesosy io. Indraindray ny ankohonantsika, indraindray mandeha alohan'i Jesosy io. Tsy eken'ny tompo izany. Tsy eken'ny tompo izany. Ndao tsika andohalika hibebaka atrehan'i Jesosy. Afaka mandohalika isika tsiraray avy. Raha sendra tena hoe marary ianao amin'ny hopitaly na mbo fandriana dia ny tompo mahita. Fa raha mbola matanjaka ianao dia afaka mandohalika ianao. Aoka andohalika anatrehan'i Jesosy. Izy ry no andolehan'ny lohalika rehetra. Ka aoka anaja ny tompo isika. Aoka tsika andohalika anatrehan'i Jesosy, anome voninahitra azy, anome voninahitra ny tompo irery ihany. Satria zava-poana isika, tsy mendrika isika. Aoka tsika andohalika anatrehan'i Jesosy, hibebaka eo anatrehany isika, hitondra ny tenantsika tsiraray avy anatrehan'ny tompo, satria mpanota tsy mendrika isika. Zinona moa isika? Zinona moa isika? Nefa mbola amindra an'Andriamanitra fo isika. Mbola tiany isika, mbola tiany isika ka mbola afaka mibebaka toy izao. Hivavaka isika tompoko. Eny anie tena ho mpivavaka mendrika atrehan'Andriamanitra isika. Aoka ho tsapantsika tsiraray avy fa ny an-danitra ny seza fiandrianany. Ary ny tongony ety ambonin'ny tany. Tia ny tompo isika. Tia ny tompo isika. Hiondrika eo anatrehan'ny tongotrany. Hivavaka eo anatrehany. Anaja azy. Angovitra amin'ny teniny. Eny, tena ho fotorotoro tokoa sy fanamangorakoraka ny eno aoka anantonantsika ny tompo. Dia tsy ho ataony tsinitsinona izany. Fa ianao antsika izy. Ataovy ny fibebahanao. Ataovy ny fibebahanao. Ny tompo mahita anao
Ibebao amin'ny tompo zay rehetra nataonao na inona io, izy iray ny afaka mamela anao. Za tsy mahita anao, ny tompo mahita anao, ny tompo mahita, eny mahita antsika izy ary mihaino antsika izy raha tena mifotsika tontsika no mivavaka ka eto amin'ny tompo ny momba anao manontolo, mivavaka isika, hibebaka isika. Jesosy malala o, indreto izay Jesosy o, misaotra anao Jesosy satria tonga taminay ny teninao an'io Jesosy, mampafantatra anay ny amin'ny tena mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy hoy ny teninao Jesosy. O Jesosy o, tompo malala o, engane tompo mba anisany tena mpivavaka tokoa izay natrehanao, izay tsiraray avy ato Jesosy malala o, mba tsy ho mpivavaka tsy izy Jesosy o, ka sanatria Jesosy akifoka ho any amin'ny elo. Jesosy malala o, mibebaka aminao aho Jesosy, eto amin'ny tompo ny tenanao mibebay ianao, tsy afaka mitondra fahotanao aho, mibebaka aminao aho Jesosy o, mamela ny eloko ianao Jesosy malala, mamindra fo amiko ianao Jesosy. Enao no Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy malala o, izay tsiraray avy zao tompo dia mbola ho tsaraina eo anatrehanao, mbola ho adinina eo anatrehanao Jesosy o, ho hita miharihary Jesosy o, tsisy ho afa miala Jesosy o, rehefa tonga ny fotoana amin'ny fitsarana mahamay Jesosy no avy amin'ny zanak'olombelona. Jesosy o, mangataka ny famindraponao, mangataka ny famelanao Jesosy malala o, mifona Jesosy o, mifona tompo amin'ny tsy famendrehako, mifona o Jesosy o, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, ny fisainako rehetra tsy araka ny fisainanao, tsy araka ny didinao, tsy araka ny sitraponao Jesosy o, mba melay Jesosy o, diovy amin'ny ranao ny fisainako, amboary tompo ny fisainako, mba adio mandrakariva eo anatrehanao, mba adio Jesosy o, nga mba ahitanao Jesosy, mba hiaona aminao Jesosy malala o, oky ianao Jesosy amindra fo amiko, oky ianao tompo amindra fo amin'izay rehetra mivavaka aminao Jesosy o, amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy o, na oviana Jesosy o, no ivavahany olonao aminao Jesosy o, raha mare izao fotoam-bavaka zao izy tompo malala o, tompo malala mangataka aminao Jesosy o, mamindra fo amiko ianao, mamindra fo aminay ianao Jesosy malala o, mibebaka o Jesosy o, ny amin'ny fijeriko, diovy ny masoko Jesosy, diovy ny masoko Jesosy, bebao amin'ny Jesosy ny masonao, satria ny masontsika dia tia mijerijery, tia mijerijery efa isy havanana, bebao amin'ny Jesosy, bebao amin'ny Jesosy, mialatsiny amin'izay jamba, fa ho an'ny olona misy maso, olona afaka mijery no ambara eto, mibeba amin'ny fijery tsy mendrika rehetrarehetra, tsisy marina isika, tsisy marina. Tompo malala o, mifona Jesosy mibebaka tompo amin'ny fijerinay tsy mendrika tompo malala o, oky ianao tompo anadio ny masonay, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko tompo, mba adio eo anatrehanao, mba adio eo anatrehanao, sasao Jesosy sasao Jesosy amin'ny ranao soa Jesosy o, ny masoko Jesosy o, mba adio Jesosy malala o, mangataka ny famindramponao Jesosy o, mangataka ny famindramponao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy o, ny fijeriko, mba homendrika eo anatrehanao, mba homendrika eo anatrehanao Jesosy malala, anao tompo no malala Jesosy o, ny tsy famendrehanay, sasao Jesosy amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao tompo izay tsiraray avy tsoto izay mibebaka aminao Jesosy malala o, oky ianao tompo analana ny kirana, alaoko tompo ny kirana amin'ny masonay Jesosy o, izay manakana anay Jesosy tsy ahitanay anao, tsy ahitanay ny fahalebiazanao, ka mifona Jesosy o, mifona Jesosy, mibebaka Jesosy o, mamindra fo Jesosy o, mamela ny eloko ianao, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko, Jesosy tompo, mangataka aminao a Jesosy o, diovy amin'ny ranao koa Jesosy ny vavako, eto amin'ny tompo ny vavantsika, ny zavatra izay voaka ny vavantsika indraindray, tsy ekeny tompo, indraindray tsika miteniteny foana, indraindray tsika miteny tafahoatra, indraindray tsika mietrehitra hoe mety nefa tsy mety zavatra mivoaka ny vavantsika, eto amin'ny tompo ny vavantsika tsiraray avy, Jesosy mibebaka aminao a Jesosy o, ny amin'ny fiteny rehetra tsy mendrika Jesosy o, avoaka ny vavako, mamelay Jesosy o, sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavako, sasao amin'ny ranao Jesosy ny lelako Jesosy malala o, asio fiembenana tompo varavaran'ny molotry Jesosy o, tahaka ny teny Davida mpanomponao Jesosy o, mamindra fo amiko ianao, mamindra fo aminay ianao Jesosy malala o, diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavako, diovy amin'ny ranao Jesosy ny lelako, Jesosy o, mangataka ny famindramponao,
mangataka ny famindraponao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ao Jesosy io. Ianao no mpamela heloka, ianao no mpanafaka, ianao no mpanadio Jesosy io. Tsisy afa-tsy ianao Jesosy malalao. Sasao amin'ny ranao Jesosy io. Sasao amin'ny ranao Jesosy io ny lelako Jesosy io. Mba tsy ho hisy fitaka Jesosy malalao. Amboary izay. Amboary izay tsiraray avy ato Jesosy malalao. Sasao amin'ny rano soa Jesosy io ny lelanay tsiraray avy. Ny vavanay tsiraray avy Jesosy io. Mba adio anatrehanao Jesosy. Mba adio anatrehanao Jesosy malalao. Ianao tompony mpanadio anay. Ianao tompony afaka manafaka anay. Izay tompo dia zava-poana izay. Tsy mahay ninino izay Jesosy malalao. Fa ianao Jesosy io no Andriamanitray afaka mamonjy anay tsiraray avy. Mangataka ny famindraponao Jesosy io. Mangataka ny famindraponao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Diovy amin'ny ranao tompony vavanay Jesosy io. Mba adio anatrehanao Jesosy io. Mba ho teny sofona ny evoaka ny vavanay. Mba ho teny mampahery olona ny evoaka ny vavanay. Mba ho teny tompony teninao no evoaka ny vavanay Jesosy malalao. Ka mba homendrika anatrehanao Jesosy malalao. Mba hitarika ny olona amin'ny tsara Jesosy io. Fa tsy mitakolona Jesosy io. Ka afobe no miandry anay Jesosy io. Fa oka tompo teny soa, teninao, teny mendrika Jesosy io. No ambaranay mandrakariva amin'ny olona Jesosy io. Dia amin'ny fahatsarana Jesosy io. Oka ianao anafaka ny tsiraray avy amin'ny fitenenany ratsy, fitenenana poana Jesosy io. Diovy ny vavanay, diovy ny lelanay tompo malalao. Tompo malalao mamindra fo Jesosy io. Mamindra fo Jesosy io, mamela ny elokay Jesosy malalao. Ho an'izay mbola mifoka sigara, diovy ny vavanao mibebay ianao. Alao ny sigara. Aza misotro toaka itsokony amin'ny mpisotro toaka, mibebay ianao. Bebay ianao raha misotro toaka koa ianao. Na divay ara io dia mibebay ianao. Tsy ankasitrahan'ny tompo izany, satria mampamamo izany. Diovy ny vavanao, diovy ny lelanao mba ho an'ny tompo, mba hanomponao azy, anambaranao fahatsarany. Izay mpiteny ratsy miala amin'ny fitenenany ratsy. Amboary ny fiteninao, amboary ny fiteninao satria ny fitenenany ratsy dia any Satana. Satana no rainy lainga, izy ihany koa ny mpiteny ratsy. Ka oka hiala amin'izany, miala amin'izany ny mpandainga rehetra, miala amin'ny lainga, miala amin'ny lainga, mibeba. Mibeba dia mbola misy ny fotoana satria ny lainga mahaverany amin'ny elo. Mahaverany amin'ny elo ny lainga fotsiny dia mahaverany amin'ny elo. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Afaka vakianao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy, fa averina matetika eto izany. Eny miantso antsika ny tompo hibebaka. Ao amin'ny Apokalipsy, afaka vakianao 21:8, afaka vakianao izany. Ao amin'ny Apokalipsy, afaka hitanao koa izany amin'ny 22:15. Ny lainga fotsiny tompo dia mahaverany amin'ny elo. Ka oka hitandrina isika, diovy ny lelanao, diovy ny fiteninao. Aoka rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy izy eny amin'ny tompo. Ka mibeba, mibeba, mibeba Jesosy io. Diovy ny lelanay, diovy ny vavanay Jesosy malalao. Mba tsy hisy fitaka eo anatrehanao, mba tsy hisy fitaka eo anatrehanao ô Jesosy io. Amboary izay Jesosy io. Amboary izay tompo fa ho avy ny zava-doza amin'ity tany ity Jesosy io. Tsisy intsony ny fahatsarana tompo, tsisy intsony ny fahatsarana tompo. Mangataka ny famindraponao. Diovy ny vavanay Jesosy io. Diovy ny vavanay Jesosy io. Diovy tompo ny lelanay, diovy ny lelanay tompo malalao. Mba ho mendrika, mba hiasa ho anao Jesosy io. Mba ho trompetra, anaitra ny olona Jesosy io. Anaitra ny olona ao Jesosy io. Mangataka ny famindraponao, mangataka ny famindraponao Jesosy io. Satria tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy io. Lelio Juda, lelio Juda Jesosy malalao. Mibebaka aminao Jesosy io. Ho avy anao Jesosy io. Arovy ny vavanay, arovy ny vavanay tompo, arovy vavanay Jesosy malalao. Amin'ny rano soa, amin'ny rano soa Jesosy io. Diovy koa tompo ny sofinay, diovy koa ny sofinay Jesosy malalao. Izay renetsy ny sofinay Jesosy malalao. Oka ianao tompo andoro Jesosy izay tsy anatin'ny sofinay Jesosy io. Oka ianao tompo andoro Jesosy io ny amin'ny feo rehetra izay henonay teny an-dalana teny. Ninona tompo irazao tontolo izao Jesosy io. Na inona tamin'ny tele Jesosy io, ninona tompo tsy mendrika tompo. Oka ianao tompo andoro, anadio Jesosy ny sofinay. Diovy amin'ny ranao Jesosy io.
diovy amin'ny ranao to satria tompony satana dia mamandrika Jesosy io ka mangataka aminao tompo eo koa tompony amin'ny telefôna zay olona miantso tompo ka miteniteny foana zavatra tsy mendrika tompo zay renesin'ny sofinay dia mifona aminao tompo ny resa be Jesosy io diovy ny sofinay Jesosy io diovy ny sofinay tompo malala ho mamindra fo aminay tsiraray avy Jesosy io tompo malala ny fotoana lany amin'ny resaka daladala Jesosy io eny sofina tompo hiampangany satananay avokoa izany Jesosy io diovy ny sofinay Jesosy malala ho ny ao tompo maro ny tia resaka maro ny tia miresaka ela Jesosy io nefa lasa zavatra hafa andresana mamindra fo Jesosy amin'izay mbola manao izany amin'izay mbola manao izany Jesosy io tompo mala mibebay ianao raha mbola manao izany mibebay ianao raha mbola miantso ny olona na namanao na havanao na iza io ka miresaka adiny firy zava-pona tsy ekeny tompo izany tsy ekeny tompo izany mibebay ianao miala am'izany fa ampangainy satana ianao mitandrema arovo ny sofinao arovo ny vavanao aoka ianao tena hijoro tsara natrehan'ny tompo mitandrema ny tia miteniten'olona ny tia miteniteny anaran'olona mibebay ianao tia mitsaratsara olona mibebay ianao mila mitandrina fa mamandrika favalo mibebay ianao arovo ny lelanao raisy ny baiboly vaky ny baiboly mandehana mitory aoka anao ny asan'ny tompo ianao aza mandany fotoana faharatsiana andro farany izao maro ny mihemitra very any amin'ny elo mifoaza ianao ry gasy malala mifoaza ianao fa tianao Jesosy azalina faratsiana ny andronao azalina faratsiana ny fotoananao fa oka ianao tadiny tompo sasanatrika afobe novantanao mibebay ianao dia mbola misy ny fotoana tianao Jesosy miantso anao Jesosy mianaranao ny tsara alaviro ny ratsy izay nitiany tompo amintsika ialao avokoa ny kifosafosa rehetra ialao avokoa ny resabe rehetra ialao avokoa ny fanamarina tena miala amin'ny famarina tena rehefa diso dia diso aza miteny koa hoe za mavita an'izao za zao miala amin'izany mibebay ianao fa ho avy ny fitsarana mamaitso zaka zanak'olombelona ho avy ny fitsarana aza mirearea amin'ny apitso fa tsy fantatrao izay avoakany anio aza mirearea ataovy any tompo zavatra rehetra ataovy toy ny an'ny tompo zavatra rehetra manaova soa manapiny mahantra ampio ny reraka aoka ianao ikarakarany mahantra mibebay ianao miantso anao Jesosy tsisy tsony ny fotoana omaniny mandrakizay ianao aza mandanindany vola mitsantony mitandrema ianao mibebay ianao na tianao toy ny ara-ny havanao dia tadidio fa ny tompo milanao tsy hoe koa hankala ny havanao ianao fa ataovy ny asan'ny tompo tadiavan'ny tompo ianao raha tsy mifony havanao mifoaza alohanao amin'ny tompo dia ianao tokony hijoro hitarika an'izy ireo fa tsy hitarika an'izy ireo any amin'ny elo akory ka anaraka ny olona ho any amin'ny elo mifoaza ianao izay matory mifoaza aoka tsy ho toy ny Virjiny dimy adala aoka ho toy ny Virjiny dimy endry mifoaza ianao miala amin'ny ratsy mitadiava manao ny soa manaova ny soa mandrakariva aza manaraka ny ratsy fa ny tsara no arao tianao Jesosy miantso anao Jesosy efa ho aneny trompetra tsisy tsony ny fotoana efa varavaralanitra ny tompo mifoaza ialao favetavetana ialao fajagajangana ialao fanompo-tsampy ialao ny ratsy rehetra ialao tsy fahamarinana ialao fijejejona ialao fisolo
vakiana, ialao ny kolikoly, miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra. Dia andray anao Jesosy, dia andray anao Jesosy, fa ratsy zany, fa ratsy zany, afo-pe no vantaninao, afo-pe no vantaninao. Manaova ny soa dia mbola misy ny fotoana, manaova ny soa dia mbola misy ny fotoana. Arao ny tompo, mangovitana hatreny tompo, mangovitana hatreny tompo, fa ny mpivavaka tsy izy dia tsy hiditra any an-danitra, ny mpivavaka tsy izy dia tsy hiditra any an-danitra. Aza mitondra ny anaran'ny tompo na tsy ankatoan'ny tompo satria tsy tafiditra any an-danitra. Eny omarinao amiko hoe tompoko tompoko, fa tsy fantatrako anareo hoy Jesosy. Ho avy ny fotoana isin'izany, ho avy ny fotoana isin'izany ka mibebay ianao, mibebay ianao, mibebay ianao, mibebay ianao. Ialao ny ratsy rehetra, aza manarakolona, aza manarakolona, fa aoka ny olona no anao modely anao, aoka ny olona no anao modely anao, modely ny olona ianao. Aza manao fanao izao tontolo izao, aza manao fanao izao tontolo izao, miala amin'ny ratsy rehetra fa tianao Jesosy, tianao Jesosy. Miantso anao ny tompo, miantso anao ny tompo. Maro ankehitriny izao tontolo izao indray no arahany sasany, manaraka ny toetra izao tontolo izao, manaraka ny fomba izao tontolo izao, miala amin'izany, miala amin'izany, miala amin'izany. Aoka anatina ny tompo ianao, aoka anatina ny tompo ianao, aoka ny tompo iray no tompoinao, aoka ny tompo iray no tompoinao. Izy iray ihany no masina, izy iray ihany no masina sy tsara indrindra. Mibebay ianao, fa tianao Jesosy, miantso anao ny tompo satria vakeza dia ho avy Jesosy, ho avy eny amin'ny raha ho alanitra izy. Amboary mandrakizay ianao, omany mandrakizay ianao, fa tsy ho tavela ety isika, tsy maintsy miala ety ambony tany isika, ka mibebay ianao, mibebay ianao Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy, ny tananay Jesosy, ny tananay Jesosy, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy ny tananay. Mba hadio Jesosy homendrika eo anatrehanao, ny tongotray Jesosy mba hadio eo anatrehanao. Sasao amin'ny rano soa Jesosy, sasao amin'ny rano soa Jesosy eo ny tongotray Jesosy, ny momba ny tenanay manontolo, lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy. Sasao amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao Jesosy malalao, diovy Jesosy amin'ny ranao soa anatin'ny vatanay Jesosy. Ranao Jesosy, sotronay ny ranao Jesosy, ikorina anatin'ny taovanay. Tompo malalao ka ny ranao ikorina anatin'ny lalandranay Jesosy malalao, diovy amin'ny ranao zay. Sasao amin'ny rano zay Jesosy malalao, sasao amin'ny rano Jesosy malalamila anao zay tompo malalao. Ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay tsara indrindra, ianao ilay tsara indrindra Jesosy malalao, tsisy toanao Jesosy. Sasao amin'ny rano izay, oka ny rano tompo nosotronay, andoro ny aretina rehetra, loharano karetina amin'ny taovanay manontolo Jesosy, hatramin'ny lalandranay Jesosy, hatramin'ny taovanay. Diovy zay Jesosy mba homendrika anatrehanao. Sasao amin'ny rano Jesosy, sasao amin'ny rano Jesosy mba hadio eo anatrehanao. Amboary Jesosy, oka anao napatapaka Jesosy tsy mendrika anatin'ny vatanay tsiraray avy. Jesosy malalao, ianao no mpanadio, mpanafaka anay, mpanavao anay. Ho any amin'iza moa zay tompo malalao, ho any amin'iza moa zay tompo malala raha tsy ho any aminao rery ihany. Jesosy malalao, oka ianao tompo anamasina anay tsiraray avy, izay tena nibebaka marina taminao teto. Amasino zay fanay masina, milanao zay fanay masina malalao, oka ianao anamasina anay, aoka ianao anavao anay fanay masina. Eny fanay masina iray, avozy izahay, avozy ny toe-panahinay mba ho araka anao, avozy ny toe-panahinay mba ho mendrika ho anao, mba hadio izahay, mba hadio ho anao izay fanay masina. Aoka ianao hitoetra anatinay satria tempolinao izay, tempolinao izay Jesosy. Enao Jesosy ilay fanay masina, ianao koa ilay ray, ka aoka ianao hitoetra anatinay tsiraray avy. Avozy izay, avozy ny momba anay tsiraray avy. Amboary zay fanayny iray, amboary zay fanayny iray. Aoka ianao ameno anay ilay fanayny fahiratan-tsaina, aoka ianao ameno anay fanayny fahazavan-tsaina, aoka ianao ameno anay. Eny fanayny fitiavana, omeo fitiavana izay, omeo foahity izay, ahitiny hafa Jesosy, araka ny tenao tompo malala. Eny tiavany namanao tahaka ny tenanao, omeo fo zay Jesosy, omeo fanazaizanay mitia Jesosy, ny namanay tahaka ny tenanay Jesosy malala.
Tompo malala omeo anay Jesosy zany fahaizana mitia namanay tahaka ny tenanay izany Jesosy io. Ampianaro izay tompo malala ampianaro Jesosy satria zazabajo Jesosy io. Zaza tsy mahay izy tompo malala ka ampianaro izay tompo malala oka ianao tompo ampianatra anay aizanay mitia ny hafa Jesosy na dia ny fahavalonay raha Jesosy izay mitsangana ho fahavalonay Jesosy io. Satria tompo maro ny olona Jesosy io izay mankala anay satria tompo mankala anao ka amboary izay tompo malala oka tompo ahity ny hafa zay Jesosy malala Jesosy malala amboary izay ianao ilay Andriamanitra fitiavana alehibe ianao tompo ilay alfa sy omega ianao tompo fiandohanay ary mbola fiafaranay ka oka ianao tompo ampianatra anay itia omeo fanay ny fitiavana izay fanay masina fenoy izay amboary izay omeo fanay ny fahendrena koa izay amboary ny toetranay tsiraray avy mba hoendry tahaka fahendren'ny Solomona omeo fahendre izay Jesosy io fanay masina fenoy izay fenoy izay fanay masina milanao fatratra izay milanao fatratra izay le fanay fiton'Andriamanitra velona fenoy izay misaotra anao Jesosy malala misaotra anao mitondram-bavaka izay azo tontolo izao apetraka eo ampilatananao Jesosy tontolo izao ianao tompo ka tompo ny karakara zao tontolo Jesosy malala arovy izay zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy malala arovy izay ataovy ambanin'ny tana maherinao tompo ireo mijaly Jesosy io ireo mijaly Jesosy io arovy izy ireo tompo afao Jesosy amin'ny fatotra rehetra tompo ireo izay mijaly Jesosy io tompo ianao no mpanafaka ianao no mpamonjy Jesosy io ka mangataka ny famindram-ponao Jesosy malala misaotra ny amin'ny fotoana izay vitanay teto an'io tompo ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay Jesosy malala mba ampahery anay mba ampifo anay Jesosy io mba tena ho mpivavaka tokoa izay mendrika anatrehanao Jesosy malala mba mindra fo aminay amboary izay Jesosy io apetraka aminao zao andro alina mangina izao arovy eo ambany tana mahery Jesosy malala ame torimaso mamy izay tany fa tsy mahatananao Jesosy io apetraka aminao tompony apitso oka ianao niaro anay tsiraray avy Jesosy zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy malala ianao n'Andriamanitra fitiavana Andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy toanao ray malala ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory misaotra Jesosy io voninahitra ho anao raha eo ianao ilay masina sy lehibe indrindra anao ny haja anao ny dera anao ny saotra mandrakizay misaotra Jesosy io aleloia amen ry ava malala amin'ny tompo izay ny fotoanantsika anio dia samy mahery daholy tiantsika Jesosy ny teny ny fanay masina teo aoka isika tena tsapa tokoa fa tena efa akaiky Jesosy dia mifoaza aoka hiaitsaratsany isika mba hidirantsika ny lanitra ny voninahitra ny dia ho an'i Jesosy reriana dia mahireza daholo tompo dia amin'ny manaraka indrayntsika miona eto na mbola tsy tonga ny tompo na mbola tsy miala eto ny ray amintsika tsiraray avy dia izay raha tompo fahavelomandray amen tahian' Jesosy daholo